Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Farahabantsika revako malala tratra ity sabotsy fa eniny volana jona ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika teny bokyny Agaim-paminany Agaitoko faharoa andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Agaitoko faharoa andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga fandrony tamin'ny Agai ny tenin'i Jehovah tamin'ny andro fahaefatra amby roapolo nanao hoe lazao an'i Zerobabela governoran'i Joda hoe ampihorohoroiko ny lanitra sy ny tany dia ahoko ny seza fiandrianan'ny fanjakana ary hofoanako ny herin'ny fanjakan'ny firenena ary ahoko ny kalesiny sy ny mitaingina eo aminy ary samby ho lavo ny sambatry ny namany avy ny soavaly sy ny mpitaingina azy. Ary amin'izany andro izany ho Jehovah tompony maro dia ho raisiko ianao ry Zerobabela mpanompoka zanak'i Sealtiela hoy Jehovah ka ataoko toy ny fanombohaka sehanao fa efa nifidy ianao hoy Jehovah tompony maro. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Amin'ity Agai ity dia fantatsika fa nanaitra ny firenen'i Joda i Agaim-paminany. Miverina amin'ity teny ity faminaniany Agai ity ny teny hoe hevero. Hevero ny lalanareo any amin'ny andininy fahadimy, andininy fahafito, andininy fahavalo ambin'ny folo, andininy fahadimy ambin'ny folo amin'ny toko faharoa, toko faharoa. Miveribero ny teny hoe hevero io. Le teny hoe hevero izay toy ny baiko. Somma hoy ny teny hebreo, le teny hoe somma na hoe hevero miveriberina eo. Tsy dia tena miteny hoe sainy loatra fa ny hevitra dia toy ny hoe ny hevitra teny hoe somma dia toy ny hoe mamikitra na mametaka mampipetraka zavatra anankiray amin'ny toerany na mandraikitra zavatra anankiray amin'ny toerany. Eto izany dia amin'ity boky Agaim-paminany ity dia mampieritreritra Andriamanitra ny amin'ny hoe amin'ny alalan'ny Agai manao hoe jereo ny lalanareo raha mipetraka amin'ny tokony ho izy. Jereo ny fiainanareo raha ohatra ka mandeha araka ny tokony ho izy. Mieritrerety ianareo raha ohatra ka milamina na apetrakareo araka amin'izay tokony hitoerana isy azy ny fiainanareo na ny lalanareo na ny fikasanareo. I Agai zany dia naminany aty amin'ny taona roa amby roapolo sy dimanjato any alohan'i Kristy. Rehefa niverina avy any amin'ny fahababoana ny zanak'Israely aty amin'ny taona sivy amby telopolo sy dimanjato dia nitarihan'i Zerobabela dia namerina ny fanamboarana ny tempoly amin'ny laoniny ny zanak'Israely na ny Joda. Ary i Agai no anankiray amin'izay naminany tao anatin'izany fotoana sarotra izany aty amin'ny taona roa amby roapolo sy dimanjato hotsika teo. Ary tsy vita io tempoly io raha tsy dia ataontsika aty amin'ny taona dimy ambin'ny folo sy dimanjato na enina ambin'ny folo sy dimanjato alohan'i Jesosy. Izay afatry Agaim-paminany hitantsika indrindra amin'ny andininy faina amin'ny toko voalohany dia ny fitiavan-tena ny zanak'Israely, fitiavan-tenan'ny Joda io. Ka nahatonga ny Agaim-paminany nirahan'Andriamanitra ny teny manao hoe mba miala amin'ny fitiavan-tena io. Miala amin'ilay fitiavan-tena satria rehefa anatin'ny fanarenana ny firenena sy ny fiarahamonina ianareo dia niazakazaka namboatra ny tranonareo, niazakazaka nieritreritra izay mampety ny fiainanareo ka dia somma izany hoe eritrereto dinio tsara izay ve le lalana tokony andehananareo sa tsia. Amin'ity mofinaina am-piadanantsika ity dia miseho amin'ny endrika anankiroa ilay fampitandremana. Ny voalohany dia fampitandremana ny hoe iteneny hoe ahoako hoy ny tompo, ahoako ny seza fiandrianan'ny fanjakan'ny firenena, ahoako ny kalesiny, izany hoe tsy avelako hipetraka amin'ny toerany
ny zavatra heverinareo ho kasainareo ho mipetraka amy toerany. Le toy ny hoe somma de ny hoe mipetraka amy toerany tsara, miraikitra amy toerany tsara, fa hoy ny tompony hoe ongotako zany io zavatra apetrakareo de hoe soriko. Inona ny antony? Satria tia teny ianareo. Eto zany Andriamanitra de mampitandrina an-Joda mba hialany am'ilay fitiavatena. Lay fitiavatena zay miseho amin'ny endrika anankiroa, tsy fieritreretana ny ain'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Tsy fieritreretana ny asan'Andriamanitra. Tsy fieritreretana ny tranon'Andriamanitra moa tamin'ity vanim-potoana ny ankaity fanamboarana ny tempoly. Tsy fieritreretana ny fanamboarana ny tempoly zany hoe fanaovana tsinotsinona mihitsy, fanaovana tsy fanaovana ho zava-dehibe lay asan'Andriamanitra, lay zay zavatra tandrasan'Andriamanitra, fa fieritreretana ny tena samy rery. Tsy fanatanterahana zay asain'Andriamanitra atao ho maika, fa ny sitrapon'ny tena no atao aloha. Zay le endriky ny fitiavatena voalohany. Tsy fieritreretana ny asan'Andriamanitra fa ny tena ihany. Fa eo koa ny tsy fieritreretana ny namana sy ny mpiarabelona. Ary dia tsy akasitrahan'Andriamanitra zany hoy akay. Dia asehony agay ara fa miako eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina izany fitiavatena tsy fieritreretana ny hafa zany. Manjary simba ny ekônômina ny toe-karena, simba ny fiariana, simba ny fambolena, ary simba hatramin'ny fiandrianam-pirenena aza. Rehefa tsy mieritreritra, rehefa ny fitiavatena no mibaiko ka tsy apetraka eo amin'ny toerana tokony hisy azy Andriamanitra, rehefa tsy apetraka eo amin'ny toerana tokony hisy azy ny fanomporan'Andriamanitra, de izao miatraika amin'ny fiainana isan'andron'ny olona anankiray sy ny firenena anankiray zany. Tsy ny fivelomana ihany fa hatramin'ny politika, hatramin'ny ekônômia, hatramin'ny sosialy dia mikorontana avokoa. Afaka malala eto ara dia asehon'Andriamanitra ny fahefana, ny maha-Andriamanitra azy. Ary izany fahefan'Andriamanitra izany dia fahefana zay manitsy, fahefana manitsy, fahefana manamboatra. Andriamanitra nanafaka ny zanak'Israely avy any amin'ny fahababoana amin'ny andron'ny Darius io, aty amin'ny taona 9telopolo sy dimanjato hotsika teo. Nanafaka ny zanak'Israely Andriamanitra. Fa nanafaka ny zanak'Israely Andriamanitra, tsy nanafaka ny zanak'Israely mba hitiany tenany ihany, fa nanafaka ny zanak'Israely Andriamanitra mba ho tiany tsara. Nanafaka ny zanak'Israely Andriamanitra mba hiverina amin'Andriamanitra, fa sy nanafaka ny zanak'Israely Andriamanitra ka hiverina amin'ny fahababon'ny fahotana indray. De tezitra Andriamanitra, te amerina azy amin'ny lalana mahitsy sy marina, ary dia nytenona hoe hevero, somma, hevero, jereo tsara, mipetraka amin'ny toerany ve zany lalana ataonareo zany sa tsisy, mahitsy ve zany lalanareo zany sa tsy mahitsy. Afako hotsika manao hoe ity volana jona ity de miresaka ny fahefan'Andriamanitra isika. Ny fahefan'Andriamanitra fahefana mahary, ny fahefan'Andriamanitra fahefana mamboatra ny fiainantsika, ny fahefan'Andriamanitra fahefana manarina sy mitahiry ny fiainantsika. Saingy fahefan'Andriamanitra koa ny manitsy, ny mandrava ny tsy mety, ny mandrodana ny tsy mety. Eto ary dia atao amin'ny tompo itsika mba tsy ho variana amin'ny fitiavatena, mba tsy ho variana am'izay fiainantsika andavanandro any ka tsy eritreritra ny momba an'Andriamanitra. Fa ny tsy fieritreretan'ny fiarahamonina anankiray ny momba an'Andriamanitra dia miteraka fahavoazana ho azy. Fa ny faharoa amin'ity mofinaina ity dia eo zay fampitandremana izay, eo zay lakolosy fanairana izay hoe io zavatra eritreretinareo ho zava-dehibe fikirinareo ange de zao tsy aharitra io rehefa tsy apetrakareo amin'ny toerany Andriamanitra de tsy aharitra io. Aongako i Andriamanitra, aoky io i zavatra ikelezanareo ainy io rehefa tsy apetrakareo amin'ny toerany ny fitiavana an'Andriamanitra tsy aharitra io. Fa ny faharoa de izao, ilay andiny Joatra masina dia eto ny tapany farany amin'ilay faminaniany againy amin'ny andininy fa
fahatelo amby roapolo de milaza faminaniana manokana ilay misy eto Zerobabela de toy ny oarina am'ilay misy amy ty adiny ny fahatelo amby roapolo ty isika amin'ny mofinaina zany toko faharoa dia toy ny maminany agay momba an' Jesoa ahitana lay Messia lay Jesoa ity andiny ny fahatelo amby roapolo ity lay teny manao hoe fa efa nifidy ianao ho Jehovah tompony maro ry Zerobabelo eto Zerobabela de toy ny tandindon'ny Jesoa toy ny tandindon'ny Jesoa ary na dia mafy tahaky n'inona aza ny tenin'Andriamanitra ny afatra nentiny agay mpaminany hoe ahoko Jehovah ny kalesinareo sy ny seza fiandriananareo de teny kosa ny andininy fahatelo amby roapolo de milaza faminaniana ho an'i Zerobabela hoe tsy hanary Andriamanitra fa hamonjy Andriamanitra izay toetra n'Andriamanitra izay ry havako malala de mampiavaka ny Andriamanitra ambaran'ny Baiboly mampiavaka ny Andriamanitsika Andriamanitra tsy mahazaka atao tsinitsinina sy amaevanina nefa ko Andriamanitry ny famindram-po sy ny fitiavana ary io mandrakariva ny toetran'Andriamanitra Andriamanitra fitiavana mety ho entitra be Andriamanitra indray amin'ny teniny saingy zao feno fitiavan'Andriamanitra ary le fitiavan'Andriamanitra zay no mamerina atsika ho amin'ny fibebahana sy ho amin'ny fiovampo fahefan'Andriamanitra koa zay fitaomana atsika hiverina ao amin'izay am'ty asabotsy ty ary havako malala de afatra roa lehibe no entiny ty mofinainy ty mampahery anao afatra voalohany de zao azavariana amin'ny fiariana tsy Andriamanitra mandraranao tsy hiary tsy eritreritra zay mety mapetipety ny fiainanao amin'ny lafiny materiel tsy zay fa azavariana am'izay mampatsiaro ny tenin'ny Jesoa manao hoe katsao alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana zay ny tsy tao amin'ny Joda tamy vanim-potoana ny agay ary tao amin'ny tompo isika hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra de hanampy atsika ny zavatra rehetra saino makaiza isika saino inona ny maika eo amitsika saino inona ny ezaka zahantsika de hoy ny tompo katsao alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana de hanampy anao zay zavatra mety ho ilainao fa ny afatra lehibe faharoa zay asehony ity mofinainay ity de ny fitiavan'Andriamanitra Andriamanitra tia atsika Andriamanitra manao antsoavo ny iverenatsika ary manome toky fa rehefa miverina ianao rehefa miorina amin'ny fitiavana ianao tsy manary ianao Andriamanitra rehefa nifidy hoy ny tompo nampitoran'i Isaia mpaminany rehefa nifidiko tsy mba nariko katsao ary ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany de matoky ianao fa tsy hanary anao ny Andriamanitra ao tia anao izy ivavaka sika tompo misaotranao zay noho ny amin'ny ty tsoatra masina ity zay itaomanao anay handinika sy amakafaka ny fanoloran-tenanay eo aminao Andriamanitra mba tonga anay tsy ho variana amin'ny fiariana na amin'ny fiainana zao tontolo zao ihany fa eritreritra ny momba anao Andriamanitra ny asa fanompoana ny fitiavanamana ny fanatanterahana ny asanao izay miandry anay mitonanay anao amantatra ny tenanay ary mitonanay fa zava-poana zay ikelezanay aina raha tsy miorina amin'ny fitiavana anao zahay zava-poana zay everinay ho zava-dehibe raha tsy manaja ny sitraponao sy tianao zahay sotra tompo fa manome toky anay koa nefa ianao fa tianay sotra ny am'izay nomenao anay tam'ty herinandro ho difity sotra no ny fahasalamana hery tanjaka fanompona avy aminao mamelany elokay am'izay mety hanadononay indraindray na hanamaevananay ny asa mpanaovinao anay ka ndraindray tsy eritreretanay afa-tsy ny tenanay mihitsy aza hanadononay na ny hafa na ny asa fanompona mamelanay tompo
miatrika herinandro vaovao zahay de amarino aminay ny teninao nampitondrainao any akaim-paminany hoe efa nifidy anay ianao ary ataonao fanomboaka se ho anao zahay de amarino fa momba anay mandrakariva ianao ta io ny fahasalamanay ta io ny asa fivelomanay ta io ny ankonanay indrindra ta io ny fiangonana misy anay sy ny tanindrazanay tompo hevitra zay mahaso hevitra zay mifanaraka amin'ny sitraponao de mametraka ny fiainanay sahady amin'ny herinandro vaovao mijadona raha pisy ty zay hoe mba amin'ny fahasoavanao Jesosy misaotra tompo ty anay amen